Fanasipana-vaozana kosa ny sampana vonintsitaitra ao amin'ny hôpitaly HGRA etsy Ampefilo. Nitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanatatosana ny asan'ny banque BFVSG sy ny groupe Star notokanana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ny fotodrafitrasa fanavaozana. Nasipana-vaozana ny fotodrafitrasa ao amin'ny sampana vonintsitaitra ao amin'ny HGRA Ampefilo. Notokanan'ny filoham-pirenena Andriamatora Rajaonary Mampianahery io maraina io tokoa izany fotodrafitrasa navaozana izany. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny vodrona Star izay namatsy vola amin'ny tetina 30 tapitrisa ariary izany asa fanavaozana ity toeram-pitsaboana ity. Fandraisana ny anjaran'ny Star moa izany dia nanome contribution na 30 millions d'ariary izy amin'ny rénovation sy réhabilitation ity service d'urgence ity. Tafiditra anatin'ny asa sosialin'ny Star moa izany le resaka hoe santé dia faly Star no contribuer tamin'izy. Isan'ireo mpiara-piombonantoka ny toto sy nahamasaka ny asa fanavaozana ny sampana vonintsitaitra ao amin'ny HGRA ihany koa ny banque BV Société Générale. Araka ny fanazavana nomenanay dia efa nisy fiara-miasa eo amin'ity toeram-pitsaboana ity sy ny banky izay nanolotra vola amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary anampiana ny hôpitaly amin'ireo adidy sy andraikitra saniny. Tafiditra ao anaty laharam-pameahana ity banky mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina ity ihany koa izany asa sosialy izany. Marihana fa tafiditra ao anaty fankalazana ny 50 taona ny HGRA izao lanonan'izao. Vokatry ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-piombonantoka dia afaka manatsara ny tolotra raha pitsaboana takina sy ilaindreo marary ny hôpitaly hoy ny professeur Razafimandry Henri Jean-Claude talehan'ny HGRA. Dia ezaka manokana no natao mba hanarenana azy eo amin'ny lafin'ny fahadiovana, ny kalitao, ny fotodrafitrasa, ny fanofanana amin'ny mpiasa ka nahafahany manome indray ireo tolotra fitsaboana azo lazaina ankehitriny fa tena avolenta.